eo amin'ny sihatry ny di kosa indray dia nisabotsy lasa teo no namaranana ny fiofanana sy ny stage solo dance no karakarain'ny centre indépendant de danse na CID Madagascar ny arahana tamin'ny Marc Doulé mpamorona ny solo dance sy Vanessa Casal mpandihy matianina avy any amin'ny Nosy La Réunion. Natratra enina amby roapolo ireo nandray anjara tamin'ny fiofanana na stage solo dance no karakarain'ny Conseil indépendant de danse na ny CID Madagascar izay niarahana tamin'ny mpamorona ny solo dance Andriamatoa Marc Doulé sy Vanessa Casal mpandimatianina avy aty amin'ny Nosy La Réunion. Ny farana ny sabotsy lasa teo izany stage izany ary nisy ny fifananana no karakaraina tao amin'ny planète Terrasse ary nakasika taranjadiny solo latine, solo énergie, solo classique, formation team match ary battle. Nisy ihany koa ny démonstration kids. Ny mpitsara dia nahitana ny Andriamatoa Marc Doulé avy any Afrika Atsimo, Vanessa Casal avy any La Réunion ary Ridamanitra Randrianarso filohan'ny CID Madagascar. Ientsolo ny batat ny amboara tamin'ny solo dance, Jenny Kanto tamin'ny solo énergie sy solo classique, Team Aigle Rouge kosa ho an'ny team match sy battle. Ientsou sy Jenny Kanto dia samy nahazo tapakila iazo any La Réunion andray anjara amin'ny fifananana vita dance amin'ny volana May ho avy izao. Isy ny fiofanana izay omeny CID Madagascar ho an'ireo hifaninana ho an'ny La Réunion amin'ny volana May izay. Ny tanjon'ny CID Madagascar moa dia ny ampiroboroba hatrany ny resaka dia. Classification